fampifaliana no iarabako atsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy a sotranao tonga maro be tahaka an'izao a ho tahina soasoavana hatrany anenareo menakavy a amin'ity anio ity ny loha hevitra atsika raha lasaina bavy dia hoe iray vola ny fanafahana kanefa kosa iresaksika ny hoe fanafahana ho an'ny ankohonana ety am-piandohana dia te iresaka sady hoe amin'ny herin'ny androany dia fanafahana ho an'ny fo no resahantsika satria resilahatra zay hoe ny antso dia avy ao anatin'ny fo ny fandrarana dia avy ao anatin'ny fo ny fahasalamana dia avy ao anatin'ny fo ny tokantrano avy ao anatin'ny fo zany hoe ny zavatra rehetrarehetra mihitsiny avy ao anatin'ny fo hianatra sika amin'ny alahady zao ankehitriny aloha tsika dia iresaka ny hoe fanafahana ho any ankohonana ny zavatra mitranga ka lasiana bavy dia tahaka an'izao ny ankohonana aloha ny atao hoe ankohonana dia misy andada sineny eo a misy zanaka eo a raha misy mpanampy eo mbola isan'ny ankohonana koa zany zay ny atao hoe ankohonana napetrako ny tompo tao anatin'ny fona nefa fa misy karazana ankohonana tena tsy mitsahatra ny fahoriana zay mitranga eo amin'ny fiainana tsy mitsahatra ny fahoriana nandeha 2024 tena fahoriana ary fitaitainana lava ny ainanao tonga indray ty début 2025 mbola miaina an'izany fitaitainana miaina fahoriana ny tanjony devoly zany dia tena hoe fanimbana ary me any fahafatesana mihitsy ny tanjony atonga ny olona anankiray atsapa hoe tsy misy mitizy tsy misy miaina ary tsy misy miraraha mino fa misy olo loatra zany atao amin'ity hevitra any ty mieritreritra ianao hoe za ty zany dia tena tsisy ty mihitsiny za ty zany dia tena tsisy miraraha mihitsiny za ty zany dia tena tsisy miaino mihitsiny devoly ny ao ambadika zany devoly ny ao ambadika zany amin'izao fiainana zao raha lasaina bavy ny olona tena fananiny devoly mihitsiny mahatonga ny olona hoe variana ianao hoe tsy mety hoe variana ny olona mantra amen raha lasaina bavy be dia be ny zavatra mahatonga ny devoly amin'ny fiainan'olona anankiray iresaka amin'ny ankohonantsika raha lasaina bavy ny zavatra mampalahelo dia zao misy ankohonana tsy tonga saina hoe misy fatitry ny fahavalo eo amin'ny fiainana tsy tonga saina izy ny antony tsy mahatonga saina anazy dia zao misy ny antsoina hoe fanahy fisalobonana fanahin'inona fisalobonana takonany devolo ny masiny misy aminareo reo ny misy ohatr' zany fa manomboka zao efa ho afaka zany saromana ohatrany hoe voaly zany dia ataony tsy mahita ininona nefa ny fiainanareo menakafo fatorany devoly fatorany devoly dia ny olana amin'ilay izy rehefa tsy mahafantatra ianao hoe misy an'io fatotry ny devoly io dia tsy horesinao zany izy satria tsy fantatrao misy karazana fianakaviana tena mampalahelo ny eritreretiny dia hoe fiainana normaly io hoe ohatry ny fiainan'olona rehetrarehetra ohatry ny fiainan'olona rehetrarehetra mba misy problème nefa ny zavatra mitranga fatitra tsara fatitra mihitsy ny nataony démonie eo amin'ny fiainan'ilay olona anisan'ny zavatra anankiray tena matorany devoly a ny ankohonana dia inona ny tsy communication ny tsy fifampiresahana ao atokantrano tsy mifampiresaky nareo menakavy tadidio fa ao ambadika ny tsy fifampiresahana dia misy ratra zany ka satria fiainana angalana tsirony ary fantatry fa raha nangina atmosfera anady eo zay dia lasa ny fitahina dia miditra ny fanahy mamatotra ianao milaza ny tenanao fa manana fanemasina nefa anao kizitimbelona miala tsiny fa mahitsiny tsika androany a
kizitombela. Ny olona manana fanemasina zany miteny amin'ny fomba manangana, vokatry ny fanahy, fitiavana. Mandainga kosa ianao raha miteny zapasteka tena manam-pitiavana mihitsy fa tena mandregaka be loatra anahy mihitsy. Ny olona manam-pitiavana zany kalma. Na ny fiantso ny vadinao ary mba atao hoe dada, fa tsy atsona amin'ny anarana izy rehefa tezitra. O Jérôme, natao tena fonako re tompoko, nataonao aiza indray le kirako teto, efa teninina foana ty. Zany natao hoe manome fitoerana ho an'ny devoly. Raha lasaina bavy ny zavatra rehetrarehetra ny be dia be manafotoinana, manafitohina be dia be. Fa zao fa ny tokantrano raha lasaina bavy, marina anie ny tenin'ny Ntaolo hoe tokantrano hiadanana, fa tsy hoe tokantrano hiadivana. Reo zanakay ireo tsy mbola nahitanay mivady ny ady na indray azy hatramin'izay. Fa rehefa misy tsy mety efa maso fotsiny mifampijery, ndao hivoaka re any amin'izay mifanazava. Vehivavy moa be fandaharana, ka inao kosa dia ianao mieny fotsiny. Ay, ok, zafady chérie. Io zany tsy te halala izy marina izy diso fa ny anazy zafady chérie foana. Avy eo any izy tonga sainy izy avy eo chérie o tena tsy nety le nataoko kay. Tokony memezaka fotsiny izy misaotra ny tompo zany. Fa ianao zany raha tsy hoe mamoaka an'le fatezeranao tsy fantatra hoe tezitra, dia raha tezitra koa nefa dia aninona. Nisy publication zay nataoko tany amin'ny Facebook resaka fanahina izy anahitan'iny. Fa tsy fanahina indray no resahako eto, fa resaka fatezerana. Fatezerana dia tsy mitondra fahatsarana, tsy mitondra na inona na inona eo amin'ny fiainanao. Ny fatezerana tsy mitondra vahaolana eo amin'ny fiainanao. Marina sa tsy marina? Ka maninona ny tsy alana? Dia iny foana manko le iteneninareo aminay, ka maha-olombelona paster. Raha misy olo amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Mahaiza manindry fo, fa Andriamanitra ary nanindro ny fony. Amen. Zany zavatra rehetrarehetra zany mahatonga ny ankohonana tsy tonga saina hoe misy an'izany ane eo amin'ny fiainana. Hoe misy zavatra tahaka an'izany fatotra daholo zany. Re mpianakaviana raha toka foana fatotra zany. Ny reny andeha mafy ary reo zavatra maro mety mamatotra ny ankohonana. Reo zavatra maro mety mamatotra ny ankohonana. Iverintsika any amin'le Salamo fa 7:20 azafady ny 9:7-9. Amin'ny anaran'i Jesosy, isaorana anie ny Tompo izay mitondra ny entantsika isan'andro. Isaorana isan'andro anie ny Tompo raha misy mahavesatra atsika dia Andriamanitra ny famonjena atsika. Isaorana anie ny Tompo izay mampitondra entana atsika isan'andro. Eny Andriamanitra izay famonjena atsika izay. Andriamanitra no Andriamanitra ny famonjena atsika, ary an Jehova Tompo ny fanafana amin'ny fahafatesana. Zavatra roa ny hitantsika eo. Ny devoly zany dia mampitondra enta-mavesatra atsika ray zay. Ny faharoa manafika atsika amin'ny fanahan'ny fahafatesana. Matoa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe Andriamanitra no mamonjy atsika ao anatin'ny enta-mavesatra. Dia midika zany fa zao ny olona ohatrany ahoana no vonjena. Ny olona ohatrany ahoana no vonjena. Ny olona matory ve vonjey hoe fa matory, sa hoe ny olona maninona? Ny olona mihinam-bary ve vonjey re olona fa maninona mihinam-bary? Matoa ny olona anankiray vonjena dikan'izany misy loza eo. Misy loza manan-tany io na loza efa miantra. Azonao
dia matony tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe hovonjena, dikan'izany tandidin-doza le olona anankiray rehefa omeny dia vola eta-mavesatra. Ireo zavatra maro mety mamatra ny ankohonana dia reto avy. Matonga ny fiainanareo tsy mbola tafavoaka ao anatin'ny fatorana dia zao: tsy mivavaka. Teboka voalohany, tsy mivavaka. Rehefa vavaka dia kamo, ary rehefa aty am-piangonana ihany no mivavaka, fa rehefa any an-trano dia efa ngato hatramy fefisy-tery sa sesy-tentery. Tsy miditra am-piangonana, zay tianao andehanana mivavaka ihany ny andehananao. Misy marary eto androany. Tadidiko ny teny antia dia nisy nivoaka. Mahatonga ny ankohonana anankiray mbola voafatry ny asan'ny devoly, satria tadidinao ny olona mifatotra no hafahana. Fanompo-tsampy, teboka faharoa, fanompo-tsampy sy ny fomban-drazana. Jereko tsy idio varavarana eo. Fanompo-tsampy sy ny fomban-drazana. Matthieu 22-23. Matthieu 22-23. Matthieu 22-23. Pitokoteny toko fasivy andiny fadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona ary tsy manana valim-pity intsony izy, fa adino ny fahatsiarovana azy. Averiko pitokoteny 9-5. Ahoana izy izy? Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona ary tsy manana valim-pity intsony izy, fa adino fahatsiarovana azy. Ahoana izy ny tenin'Andriamanitra? Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa mihaino vavaka, mpitondra vavaka any amin'Andriamanitra, Zanahary. Mangatsika izy rehefa ela tao anatin'ny fasana, ka dikan'izany mila jabra. Fa hoana ny tenin'Andriamanitra? Ny maty ozy izy maninona? Tsy mahalala na inona. Tovy amin'ity iny objet, na ito objet, tovy amin'io objet, zavatra ihany rehefa maty ny olona, satria tsy atsono ny fanahiny dia mivadika vovoka. Ka izy amin'ny teny anao mbola kitikitio izy. Ka le izy reo pasteur fomban-drazana, fomban-drazana hoana. Aiza misy faty efa hoe tsy mahay na inona, mbola hokitihana ihany. Baiboly miteny an'izany sa ho vititsika ao anaty baiboly io dia afaka mandidy daholo tsika mitondra razana. Sensible be zany teny zany, fa teneniko satria tiako ho afaka amin'ny fatorana ianao. Misy karazan'olona mampalahelo be sady efa mivavaka mbola makany amin'ny dadaka be. Ozy hoe tena tsy hain'olona mihitsy n'le mivavaka. Efa mivavaka mbola iny fa mbola mamadika ihany. Tsy hain'olona le mivavaka. Ny faty dia loto eo anatrehan'Andriamanitra. Avelao maty andevinao aminy ozy izy Jesosy rehefa nisan'le mpanan-karena, rehefa nisan'le izy roalahy hoe anaraka an' Jesosy dia oka aloha zay andevina ny havanay maty, dia ozy izy Jesosy avelao maty andevina maty eo aminy fa ndao anaraka. Dikan'izany tsy asiany Jesosy valeur mihitsy ny razana. Ny olona velona zany tsy miraharaha zany namboatra fasana ny velona reto tsy hita zay anaovana azy. Akoatrany hoe mety hoe sanatriny zany mety hoe vaky dia mideborda dia mamoaka fofony, iny amin'ny manampy. Tsy aleoko anamboarana trano, anamboarana fiangonana, avelao maty ho any. Ary be dia be amintsika mbola manao an'izany, ohatrany tsisy mitena mihitsy.
famarinany zany raha lasianapavy raha tianao no afaka dia arao zany ozy izy ny tenin'Andriamanitra ato hoe ny maty ozy izy tsy mahay manao na inona na inona. Fatelo, reo zavatra maro mety mamatra ny ankohonana tsy misy fivoarana mihitsy ny farim-piainanareo tadidio fa misy fatitra zany. Tsy misy io fiainana io zany tokony milanja miakatra io. Mila tonga saina ianao raha vao mainka amin'ny tsy totongana ny fiainanao, amin'ny tsy totongana amin'ny tsy totongana misy devolo mamatotra ao zay. Mandeha belery fa zaran-dratsy mpianakavy, misy mpianakavy tena mamilava, tena hoe ny lehilahy rehetrarehetra zany a mamy foana. Rehefa mba misy fivorim-pianakaviana dia mamy, dia rehefa mamy dia maninona miady. Teboka manaraka tsy mahazo vady fa na mamatra zany. Ny vehivavy rehetrarehetra tsisy manambady na ny ray azy na bevoka dia hiterahan'le lehilahy dia miala le lehilahy. Ny lehilahy rehetrarehetra koa mety ohatr'izay tsisy mahazo vady dia volo mamatra zany. Farany ratrapo fa na mamatra, ratrapo ady fa na mibe korotana. Tadidio fa ny tranonao zay rehefa mikorotana dia tonga ao fa na mibe korotana. Zay mahatonga anareo mianakavy miady foana io. Dinio anie zany rehefa mikorotana ny trano, ny po eny ambony salon, ny akoho miakatra eny ambony fandriana, tsy ampiriminao iny raha tsy misy vahiny manakaja tonga, misy fanahy be korotana zany. Ny fanahy be korotana dia fanahy fahantrana. Vaolana dia zao amaranantsika anazy, teny diso hainao loatra ty. Ahoana ozy izy ny ao amin'ny Matthieu toko faha 1:10, Matthieu toko faha 1:10 ny andininy fa 8:20. Ahoana ozy izy? Makanesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao ny amme anareo fitsahara. Oya mantsy anao teo hoe ny devolo dia mampitondra eta mavesatra ary maniraka fanany fahafatesana. Ka zao raha tianao afaka le vesatra, le entana, raha tianao azo fitsaharana ianao, raha tianao hijanona le hoe miasa fatratra nefa tsy misy vokatra, dia zao inona nataonao? Makanesa. Zany makanesa zany ve mipetraka? Maninona zany? Manao action zany. Misy action zany. Dia tsika mantso Andriamanitra foana ny angatahantsika midina mba midina mo Jesosy o rababababababa. Fa maninona raha ianao indray manantona an'Andriamanitra raha riva nanaovantsika an'izay antsika ara-panahy zay.